Ny le messager radio évangélique anareo anio ilay tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe hoaiza ny idianao sanganasa ny pato ikarakotonalina ary andrenesanareo ny feoany Andry, Rivo, Jans miaraka amin'ny Lalaso, Zo ary Ani. Nandray feo Patrick. Hoy ny tenin'Andriamanitra ry havana hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'indray raha tsy amin'ny lalako. Fantatrao avy hatrany angamba fa Jesosy no niteny izany. Tena marina io tenin'Andriamanitra io. Na te hanana fiainana mandrakizay ianao dia tsy maintsy mandalo eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ao anatin'ity tantara ity dia ampahafantariko anao hoe makaiza marina io lalana io. Io fiainanao to miaosaosa, to misaosaosao hafa, manonjanonja foana. Hoaiza marina no hiafaranao. Arahoary dia ho fantatrao ny toyny. Maraina sady tia ny andro marina. Tena kampy ay le tompandriny eto sady mangatsika ane zany andro zany. Marina raha tsy zao mihitsy le atao hoe 0 degré. Loranga mipoty fotsiny ambamboarina dia eto indray aloko. Zay. Ary efa lasa nikarakara sakafo maraina sady ngamba saolo saiko. Izy aloha dia tena vady mahafinaritra mihitsy. Nahazo ihany laharija nahazo anazy marina. Tsara tarehy, tsara bika, ambony zany mbola tsara fanahy ihany koa sady tsara toetra. Tsaratsara mihitsy zany izy ka. Fa tantany kosa aloha le baolina alina iny fa tonga dia ray alina be zao ny ety ampaosiny laharija ny ekipa nalaindra lahy tsy mahininina ko. Aiza ferangako vao niodina kely fotsiny le baolina tonga dia isa telo sady ny azony eo an-daniny. Foako daholo lory zalahy tamin'iny. Ndry Ay ve Saoly? to vao maika mibovoka botifotsy be to zao ianao ry Tony? Tony izy andray moa zany Tony. Fa ianao fa iza indray ary. Zaho tsy tiako antsona zany Tony zany fa rija no itsona anahy fa ianao koa tsy azo tenenina mihitsy. Naray ihany Eny ka zao hoe hitanao ihany angery satria fa tena sady mangatsika be ny andro no mbola tsy te hiarina mihitsy sady tsara be koa le matory atoandroko. ka andao amin'izay ary aloha sakafo efa voninao daholo eny sakafo e. Ay, sao dia ve. mangatsika indray mantsy dia aveo hoe tsy tia. Eny ho avy aho fa andany ianao tonga dia mandeha aloha fa alohana mbomboatra andreto ary aloha e. Ka engana ary tianao e. Eny akiry malala. Tena tsy lainga mihitsy ny eritreritro fa mahafatifaty mihitsy mivadika iny marina. Rehefa vita reto dia aleo kosa mba hanoana ny antsony mba hiaraka andeha sakafo ka. Zay. Engana kiva mangatsika eo ihany ny diteanao. Ay, efa tamy aka. Ary tena vitanao tsara kosa ne zany gâteau zany e. Ka ahoana tonga dia roso zany ny sakafo sa? Eny e, tora dia nano e. Ay. Tsara kosa ne zany gâteau namboarinao zany e. Tianao be ve le izy? Tena tsara ka. Miberanao manokana mihitsy ny any amin'izany ka marina ry Saoly. Zany tena vao maika faly be andeha amin'izany ka. Tena marina ve zany e? Zay. Tsy mivazivazy ianao amin'izany fa tena marina zany. Fa inona moa androany? Ndry eno a ina Ay mo lahady. Lahady androany e. Ay. Dia ahoana zao mety programme ry Saoly?
Lady androany. Andao mba andeha hivavaka tsika ry Ha? Rija. Andeha vavaka? Eno a. Ory Saoly a. Efa roa taona angetsika sinao zany tsy niditra am-piangonana ka tsy ohatran'ny mahamenatra be sady hafahafa be ve zany. Mahakamo be zany Saoly ka. Ka inona no mahamenatra anao amin'izany? Inona no mahamenatra anao amin'izany? Ka jereo ani. Raha vao mahita antsika tampotampoka angamba pastera dia mety ho gagagaga hoe olona roa taona tsy niditra am-piangonana dia tamindray. Sady le pastera koa niteny tamintsika tamin'ny nalamasinana mariazy hoe tonga hafa mivavaka e, aza manadiny ny fiarahantsika miangona e. Hatramin'izay nefa tsika sy ianao dia tsy tonga tany mihitsy. Menatra ry Saoly ka. Ndany ianao rery raha andeha any fa tsy za kosa ry Saoly tsy aloha mitsangatsangana foana. Araka e, aza miraharaha izay vavan'olona any e. Avy aloha izy iteny izay tenenina fa ny anjarantsika dia mba hivavaka tsika voatry ny olona rehetra hoe hivavaka dia mivavaka. Efa ahoana aloha ry Saoly. Ahoana izay? Mba hoviana aloha ianao mba nahatsiaro an'izany hoe andeha hivavaka zany. Ka androaniko zao azo mahatsara hoe andao hivavaka. Tena mahampime mihitsy tenao ty a. Hatramin'izay tsy izany andeha hivavaka dia androano. Ka andao moky ianao koa. Ka tena zany mihitsy ve aloha ny fandry malalako e. Kefa hoe zaniko inona indray arany. Ka zao ary. Amin'ny firy moa ny fiangonana no miditra? Amin'ny sivy ka. Amin'ny sivy. Eny ary. Alao fa andeha ary tsika androany. Eny andeha tsika. Fa eno aminao ka inona indray ary. Hoe faly be mihitsy a. Misaotra kia. Aloha za io manara aloha. Ay ka za koa mbola nasa fiara nefa aloha andeha kely vetivety aloha e. Dia efa homanao koa ny akanjoko a. Tena andeha? Andeha tsika ka. Tsara aloha. Mba andeha hivavaka ho ny Rija fady. Mahampime ihany ty fiainana ty marina ka. Tsy maninona e. Izay makany am-piangonana vetivety akoa ve dia maninona e. Faly ry Saoly keliko marina fa mba hivavaka ho n'izy. Ary tena datany indray nahatongavany ny eritreriny taminy a. Aloha nasa fiara vetivety fa sao dia taraiky eto indray ka. Eny ary ry havana malala. Tonga eo amin'ny fotoana andraisana ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Mino aho fa nitondra hery ho antsika ireo hira fiderana maro izay niarahantsika teo. Eny ary mino koa fa namela ny heloko tsika rehetra izy araka ny teny manao hoe raha miaiky amin'ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka amela amin'ny fahotantsika sy hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ankehitriny ary dia andray ny tenin'Andriamanitra tsika. Foy ny tenin'Andriamanitra hoe ainao amin'ny mahazo azy zany ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Voalaza ao amin'ny ohabolana ihany koa hoe anaka tandremo mifahendreko ary atongilany ny sofinao ho amin'ny fahalalako. Koa hanomana mampanahintsika ary tsika dia hiaraka hivavaka angambontsika. Raha eo tonga amin'ny fotoana izay andrenisanay ny teninao. Ianao no nanendry ny lelako. Amboary ny fonay ho tanolona ka anindriny ny teninao. Ary mifanahinao anie Andriamanitra no ampitoetra izany ao am-pon'ny tsirairay avy mba hahatonga anay ho mpiaim-pakatoa ny teninao rehetrarehetra. Mitenena Tompo fa miaina amin'ny mpanomponao. Amen. Ho hitantsika izany teny izany ao amin'ny ohabolana toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy fahaenina amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, anaka atolory any fonao ary aoka amin'ny masonao faly mijery ny lalako. Hoy Andriamanitra aminao androany hoe anaka atolory any fonao. Raha mandiniky teny io ianao dia hita mihitsy hoe teny feno fitiavana maneho amintsika manokana ny fanirian'Andriamanitra handray anao mba ho zanany. Fa maninona kosa ary Andriamanitra tsy niteny hoe atolory any rainao na hoe atolory any fiainanao na hoe atolory any sainao, fa maninona izy niteny hoe atolory any fonao. Izany hoe mifonao mihitsy ny tiany atolotra azy satria misy ny antony eo. Io fo io tokoa manko no hipoiran'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona.
avy eo amin'ny fo avokoa ny ratsy rehetra ninninona mivoaka dia avy ao am-po na ny tsara na ny ratsy ary zany indrindra ny tsara ny lorana amin'ny fo an'Andriamanitra kely tokoa io fo io nefa mitondra zavatra mavesatra tokoa ao daholo na ny ratsy na ny tsara amin'ny toetra na ny alahelo na ny fahatezera na ny fiavinavonana sy ny sisa ninninona dia hoentin'io fo eo daholo zany rehetrarehetra zany androany nefa ny tenin'Andriamanitra dia miteny aminao hoe anaka atolory amin'ny fonao Andriamanitra ny fiadanana izy Andriamanitra ny fahasambarana Andriamanitra ny fitsaharana raha menao azy tokoa io fonao io dia hosoloany fo vaovao io araka ny teniny fo manam-pitsaharana sy feno fifaliana indrindra fifaliana isan'andro isan'andro tiatsika Andriamanitra ary tiatsika Jesosy ry havana malala tiatsika rehetrarehetra izy no le fonina ny fony eny no le fonina ny fony mba hasitrana amin'ny fotsika ny fotsika izay marary ny fiainana amin'izao fotoana izao ankehitriny atolory azy ny fonao raha lasy anabavy malala meo azy zay rehetra entana mavesatra ao anatin'ny fonao fa izy nanome fitsaharanao anao raha voniny ianao andray azy ho tompo sy ny mpamonjy ny fiainanao dia mangataka anao mba hitsangana eo amin'ny toeranao tena marina mihitsy le tenin'ny pastera teo ka manomboka androany dia anolo tena ho an' Jesosy aka tena ampy izay lasa ny ainana tamin'ny tsy fahalalana izay mariny anolotra ny foko manontolo anao a Jesosy dia aleo hitsangana na tsy hitsangana ary Saoly atolotra an' Jesosy ny foko e tsy raharaako izany fijerin'ny olona sy ny filazany any anio dia olom-baovao ny tanteraka tsy tompo ny fiainako intsony aho fa an' Jesosy ahy eny ary falo ny tompo ry havana malala amin'ny fitsangananao satria marinareo nanankiverina amin'indray tadidio nefa fa anao fanekena vaovao mandrakizay eo aminareo horainareo ahozy izy ary ho zanako lasy ho zanako vavy anareo ary raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 2:3 ka ny 5:5 manao hoe dia anao fanekena mandrakizay aminy aho dia ny tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy ary ny fahatahorana dia ataoko ampony mba tsy halany amiko ko mahereza raha lasy anabavy fa tsy hanary mandrakizay ny tompo araka ny teniny ary tsarovy tsara ihany koa fa raha nitsangany ianao ankehitriny dia tsy ny pastera ary tsy ny olona rehetrarehetra mitsangananao fa Jesosy hivavaka aritsika Jesosy io mbola mamerina amin'ny fisaorana feno fankasitrahana ho anao zahay maneho ny fitiavana sy ny voninahitra ho teto ianao indreo ny mpanomponao Jesosy io manolotra ny fony manolotra ny fiainany tanteraka ao anao ankehitriny ary dia mangataka aminao Andriamanitra soraty tanteraka ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany tompo fa anao daholo ireo ampaherezo izy amin'ny lalana izay mbola izorany rehetrarehetra ary ankehitriny tompo nanolotra ny fiainana ho anao izy ka raiso izy ireo ka ho zanakao sy ho anao tokoa ary mamindrafo aminy ary mamela azy hetra hiheloka vita ny Andriamanitra areo ka mifanamasinao no hameno azy ireo manomboka androany sy hitarika ary hanoro amin'ny lalana marina tokony alehany sy rehetra tokony ataony dia misaotra anao tompo anao ny voninahitra ary anao ny tera mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen Saoly tena hafa kely amiko aty androandroany ty masiny ary misaotra anao ny be be mihitsy aloha tamin'ny taritanao anaty any am-piangonany faly arita sy faly tokoa fa satria samy nanolotra ny fiainantsika ho azy ty raha mba tsapanao masy rita zany afaleko izany teo hitako fotsiny fataoko ahoana moa ny tsapan'izany tako tena hoe nanana fiadanam-po sy fahasambarana tanteraka mihitsy e fa nga ianao ihany Saoly a
nga ianao koa za koa de toraka zany mihitsy ohatrany hoe nisy mahavesatra be niala zany tato am-poko tena hitako zao ny lala tsara ary hitantsika manko fa tsy hoe hitako rery ka manomboka zao ravako a de fiainam-baovao miaraka amin'i Jesosy no alentsika roa ka tsy aleo atomboka mivavaka zany zany tokoa moa aleo ianao mivavaka ka alefasy rehefa ianao ndray mpianakaviana ka zany mbola tsy mahay mivavaka tsy afeniko anao zany Saoly ka zany zay ao am-ponao fotsiny ka tandremo raha sao de mezanao a alefasy re ivavaka ary tsika Jesosy eo misaotra fa voavonjy zay Saoly malalako tsy nahatsiaranao tokoa zay taloha kanefa kehitriny de mitodika aminao tanteraka vaovao zany zay zao Jesosy de aza dininao mihitsy zay naiza lenay ary sakafo zay zao de misaotra anao ny amin'ny sakafo amin'ny anaran'i Jesosy amen ka zao zany Saoly a manomboka zao de aleo tsy mandeha mitsangatsangana tsontsika isaky ny lahady fa aleo mamonjy fiangonana foana sa ahoana tena marina mihitsy zany nazainao zany ka ay faly rehefa mba miomboka hevitra amiko malalako ka sady tsy hoe ny alahady any koa nge mivavaka fa isan'andro de tokony hivavaka foana na maraina na riva tokony hoe iainao anatin'ny fiainam-bavaka foana zany tsika sy ianao hoe sady koa nge mipastera hoe alohan'ny nanaovana zavatra ray hoy izy a de mivavahary ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany vangary zany ihany ny teny iny fa ahoana koa mbola ny teny izy hoe tsy lalana mora ozy izy ny lalana zay ho diavintsika fa tena sarotra ary zay maharitra hatrany farany ihany ozy novonjena zany hoe tsy vitany hoe mipetrapetraka fotsiny ihany tsika fa mila ihany koa mampafantatra ny olona ny famonjena zay varotsika zany Saoly mila tsika midory aminy manambarana azy ireo ny momba an' Jesosy ihany koa tena marina mihitsy aloha zany tena zany Ritsa tsika zao ndray nge zao lasa jiro fanasina eto amintsika te ka zao no lasa hoe fanazavana an'ireo zay mbola anatiny maina tena zany mihitsy akery Saoly malala fa inony ty mbola mampime anao ka tena faly afa tsy hoe ahoana akory tsy naposiko hoe lasa mpivavaka ohatran'izao tsika sy ianao mariny tena tsara Jesosy ry Saoly a tena tsara izy ary zay vao tena tonga tanteraka ozy aho hoe ho lafatra ny fiainantsika miaraka amin'i Jesosy tsapako tena hoe feno le banga tsy hitako mihitsy zay namenona anazy teo aloha za nge mba ezaky ny tianao nefa ianao tsy mety afa-po mihitsy ny avoanandrain'i Jesosy a de ohatra ny akasitrano ataolo zay rehetrarehetra ataoka zany aloha isentosenty any aloha fa sao ianao gaga aza mitsenty zany oe teneno zay teneninao fa nga ianao mbola menatra andray ary tena efa amiray sady nge zao zany tena varindresaka tetytsika marina way adiniko nahandro sakafo variana amin'ny fanolotra fitiavana zany tsy manino fa aza mahandro sakafo tsony fa aloha tsika andeha hivoaka ny velany de any no mijery sakafo masaka nidiran'ny fahasavana be tokoa tato amintsika de adino hatramin'ny nahandro sakafo tsy maninona re zany tena hitako niova mihitsy aloha ny tany ampiasana hatramin'ny toriko teny tao mariny ohatrany hoe manajanaja zany daholo ny olona rehetrarehetra ao indraindray moa za de petany anarana hoe pastera mihitsy ny ao aloha de Jesosy daholo ny anton'izany rehetrarehetra zany ary raha nakiniko tamiko rery ny fahavitako andreny de tsisy zavatra vanina mihitsy nefa rehefa nomba Andriamanitra de tsisy nanohatra tokoa rehefa izy tokoa moa no miasa de tsisy masakany ary zay rehetra lazainy de hitako hoe tateraka daholo mihitsy aleo ngamba sosisy mividiko tsy amin'ny tsy valika eo mihitsy any vidy sosisy ady mangatsika ihany zany mangovotra marina tsy rija very ampivariko iny ry tena le ry mihitsy io andrasy fa atonikeny ahoana ly tery rija ay benja marina lahy ino tsy te ahoana ry se eo ihany afanary eo no ela de ela mihitsy antsita
ka inona vaovao ry benja tsy misy nininona letsy izao e zao mandehandeha mitady asa zao ive ankino am' jesosy ry benja zany fitadiavana asa zany fa vona ny tantana ny fiainany se izy io ndray ny lah fa hony efa marikiriko a letsy zany nahazo fiainany zao aza ve letsy de salao hoany letsy zany sao de mba misy 7 lohany am'lany 7 mba hividianana kosoma kely letsy tena tsy ale mihitsy zao nitady zao ry benja misy torohevitra tiako menany se ty raha toa ka ho raisiny se oka aloha fa raha ohatra ka ataoko aloha de tsy vahaolana amin'ny fiainana zany sao de torohevitra tsy mitondra makaiza aloha le izy fa izao amiasa ve lasa hony tonga de tsotra ny vahaolana ameko anse ry benja jesosy no vahaolana ze la o aza miteniteny an'izany fony aza mirediredy eo letsy ahoana no mirediredy ry benja se la ty ve adala daly asa aloha inona koa ny mba hidirany la am'izany tadidika ane le ndray alahady zay maninona ndray lady sendra mba atao am-piangonana tam'izay ho le pastera vendran'izay hoe mitsangana ho an' jesosy de mitsangananareo ka efa tapa-kevitra koa sary zay tsy menatra am'ireny any am'la daholo any ely ty mason'ny olona rehetra maninona le ty raha tsy manaiky an'izany vereo ala tsisy mahamenatra zany benja ozy ny tenin'ny tompo hoe ahoana raha menatra eo anatrehan'ny olona nareo de homenatra anareo kosa eo any anjelin'andriamanitra ho sisy fa raha mahisy mandray aho sisy de ho raisy kosa izy eo anatrehan'ny anjeliny raiko zay any an-danitra nandray azo tompo sy mpamonjy ny fiainanay zay ry benja ka anaraka anazy hatramin'ny farany ary zany ny antony tsangananay anie zao no lazaika lahy fotsiny namalahy zao mananatra lahy ka mba eno ihany melahy lahy amin'io fa tena ratsy io raha ratsy io ry benja tsy nidirako mihitsy matoana koa de fantatro fa mahasony ary tsy hitondra ny vadiko any amin'ny ratsy mihitsy ary benja ka eo lahy zany ny raisina faly eo andeha eny ary de omba ny siangery benja andriamanitra de mandra-peona any amin'ny kamalany koa tsy fantany se ataony tena mampalahelo ny fiainan'ny olona ry saoly tsy mety miala aminatiny maizina mihitsy ny anjaratsika ritsa de mivavaka ho azy reny tsika de mitoro sy manambara nazy reny an' jesosy fa aleo ny tompony asy zany aloha ka tsy aleo atory am'izay fa tena reraka mihitsy andro an'zay mariny ka aleo aloha ary tsika hivavaka alohan'ny atoreny ay tokoa moa mivavaka alohan'ny atory saika adiniko daholo zany de zaolo indray mivavaka ko nja foana aveko alefaso ary tompo misaotra anao ny amin'ny fintantananao ny dianay tamin'ity tontolo andro ity mamelana tamin'izay tsy nety nataonay rehetra ary raha tory izay de mety oro-masimamy fialan-tsasatra mahafinaritra ahafahanay miatrika ny ampitsonay amin'ny anaran'i jesosy tafandromandry ary e de torako izany koa no malalako misy anaty marina tena mbola tsy nalehako mihitsy hatramin'izay nenako tena tsy fantatra hoe aiza aloha misy azany ary ahoana koa no mahatonga aty raha mifandiniako an'ity toerana ty loha dia ohatrany milamina be zany sady mahafinaritra marina ohatrany mahateonina zany mihitsy mahadio tahateraka fa nakaiza ary aloha le mponina tety no to ohatrany mangingina be zany aloha mandeha miadany ihany aloha dia ho hita eo ihany mombamomba nyty tanànatsika ritsa fa feoniza koa zany nefa ne za to tsy mahita olona akory na ny ray azy
Rija. Fa izy zany miantso anazy zany miseho ianao e. Ka tsy de ilaina loatra ny fisehoako aminao e. Ny fehoako fotsiny de ampy. Fa zao e. Faly merabanao aloha ary Rija tonga ty a. Ary fa izy ianao e. I Rafaravana ny anarako ka. Izy ary zany Rafaravana zany. Ahoana no ahafantaran'ny anarako nefa olona mbola tsy hitako akory anie zany. Fa ho no azafady e. Ahoana no nahafantaranao ahy e. Ary aza mampitahotra ianao e. Fony ianao mbola tany akipy de efa fantatro e. Fantany daholo ny momba. Fantatro daholo ny momba anao rehetra. Zany ve? Fa tamin'ny fomba ahoana no nahafantaranao ahy e. Ianao zany no mitondra ao aty amin'ity toerana tsy fantatry ity sa izy e? Mazava ho azy. Te ampiseho anao misy mihitsy ahy e. Fa ina no ilainao amiko e. Tonga de tsory zay tadiavinao amiko e. Enoy tsara fa mbola ho fantatrao tsara zany fa enoy fotsiny aloha e. Tsaronao moa le namanao atao hoe i Benja. Ka namako ve de ho adiniko e. Fa manino ny Benja e? Naninao a Benja? Zao ary izy efa mitantarainy anao daholo zany ny tokony atao rehetra. De zao arao tsara ny teniny azo midridy zany. Marina daholo aneny azy. Fa inona ho ity lazainao? Zany ho a. Anaraka ny tenin'ny Benja. Sanatria de sanatria amiko raha hivadika amin'izany. Lazaiko anao fa efa nanaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako ahy e. Tsy ala amin'izany mihitsy aninona nataonao e. Tsy ala ho ahy. Tsy ala ho ahy e. Asa de mafana folo ohatrohatran'izao renao Rija. Tsy ala ho ahy. Mbola hiatrika zavatra faran'izay tena mafy ane ianao e. Raha mbola mitoy zao fivavahanao zao e. Miova milefa ny ekeko ary faharavana. Zao anefa de afaka ny anao ny tena tsara indrindra aminao. Raha manaiky ianao de ho hitanao tsara fa tsy ary mihitsy misy. Fa iza marina nefa ianao io no arahako e. Rafaravana ho ahy e. Maheno afa-tsy feonao ahy e. Rafaravana. Mialahy ianao e. Mialahy mihitsy ianao eo amin'ny fiainako e. Efa natolotro an' Jesosy ny fiainako rehetra. Mialahy ianao ahy e. Rafaravana. Mialahy ianao e. Tsy mila anao ahy e. Aza de manao ohatran'izany ianao Rija. Soroko aminao fa. Mialahy ianao ary izy mezanao ahy e. Lazao fotsiny izay tianao ambara. Mezanao mihitsy ahy. Mitsoroko aminao fa zany ny mpanjaka n'ity tanàna ity. Izaho mpanjaka n'ity tanàna ity. Hitanao ty efitrano lehibe ry. Hitako fa maninona io e. Andao tsika ho any e. Andao. Hitanao reo miredrehatra be reo e. Hitanao reo miredrehatra daholo. Ary toa volamena. Vola fotsy. Tena rena be dia be mihitsy reto marina. Ka tena kanto sy mahafinaritra. Fa anao daholo angary io sa ahoana e? Tsy efa niteny taminao moa za fa hoe izaho mpanjaka n'ity tanàna ity. Ary daholo ny zavatra rehetrarehetra eto e. Omeko anao raha tianao e. Rafaravana daholo zany reto volamena sy volafotsy be dia be hitako mamirapiratra reto. Ary na mandra-pahafatiko sy ho an'ny taranako rehetrarehetra ho dia andovandreo. Inona no ataoko e?
hina no hevitra nefa ny gramako nefa kely de kely Rija, ahoana e tsy andalo eo anoloanao mihitsy aza ny fahantrany zany na fahoriana ninona tsisy andalo eo mihitsy zany fa tena anana ny ambiampy mihitsy ny ianao na ny taranakao aza raha ohatra ianao ka manaky an'izany marina ane zany Rija e ary tena marina aloha zany tena zany raha naraka azy aho zany de tsy ahatra tsony mihitsy ahoana ny hevitrao Rija Rija de tsy ahita tsara ny fanatahaka mihitsy ianao e zany ve ary aza mety manaraka an'izany Andriamanitra izany moa e za ihany jerena dia manga ny lanitra marina e aty ihany koa anie misy ny tena fiainana Rija e dia tsy ho tanterahako ve zany lay voatiko tamin'i Jesosy Rija fa iza koa zany e fa iza koa zany e zaho no rahalalana Rija zaho no rahalalana ho rahalalana raha faharavana fa iza daholo nareo e atoroko anao ny hevitra tiana ho fantatra inona indray ny hevitra eno tsara ry ahy aza makany ianao fa hevim-petsin-dra faharavana zao mba ahazon'ny fonao hevim-petsy mitondra anao any amin'ny lalan'ny fahaverezana izy fahaverezana izay hita amin'ny masonao ireo fitaka avokoa ireo zavatra hitanao ireo ary zava-poana dia zava-poana avokoa lalan-dratsy io fa aza makany ianao zany ve zany mihitsy izy ianao raha faravana tsara lalana inona indray ny tenao raha faravana aza mihainao an'izany Rija aza mihainao an'izany a zao a mialina indray izy dia zany no mody anaovany fanaratsiana eo aza manaiko rebirebi izany ianao Rija raha lalana ihany indray no miverina aminao e raha lalana tsara faharavana raha lalana ihany indray matsy aminao marina tokoa aloha fa entiny lalana makany amin'ilay fiainana mandrakizay kanefa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena Rija dia ho avoiko ve reto ariana be dia be reto raha lalana Rija anao ny safidy ho hiata aminao teo ho avoiko ve reto e mba fantatrao moa fa inona tsy misy fiantrana ny olona izay miaraka amin'ny raha faharavana raha faharavana fijaliana ary tsy ho vetivety fotsiny fa maharitra mandrakizay izany fijaliana izany tantera ohatrany farany voady izay efa nekenao Rija tsy mora ny lalana fa ilaina ianao matoky ary tsy miova tsy mandaona mahafoy ianao izy zory ny lalana izay meny andehananao dia ny lalana tsara raha lalana azonao ve raha lalana tsara faharavana aiza no alehanao Rija raha faharavana ve io e verina eto aminao indray Rija inona mbola teninao e lava loatra re zany zao ahoana fotsiny lazaiko anao Rija aza manaiky an'izany fa zao fa ny sorapotaka faharavana fotsiny fa ny sorapotaka faharavana sy ny fanjakany fotsiny zany ve azony Rija zany fa zao e hitanao afaka ny ampiadana anao tanteraka mihitsy raha faharavana sady zao sationa ny fotsiny tamin'ireny zavatra nataoko taminao sy nasehoko taminao reny zany fa mbola iroso amin'ny lalindalina kokoa tsika e fa ahoana izany e lalana mikodana raha faharavana lalana entony ny lalana any fiainana fa azo ilozanareo aloha zay e tsy maninona ary raha lalana azo ilozanao fa mbola iroso any ahy mbola andinika aloha raha lalana ka izao ahy tsy maninona ary kanefa mba tsarovy sy saintsaina reny nolazaiko anao vao teo reny inona no ataoko aza mieritreritra lavitra ianao e aza eritreretinao lavitra kory ny tenindra lalan'ireny fa ahoana e fandrebirebena fotsiny ary reny fandrebirebena zay olona fotsiny reny zavatra nylazainy reny laingy reny azonao lainga fotsiny reny fa izao ihany ny tena izy iza raha faharavana ihany ny tena izy azonao ary izay manaraka dia tsy mba ho diso fanantenana amin'izany azonao zany Rija zaho izy ny lalina ka zay mandeha amin'ny lalina dia tsy ho very mihitsy anaraka ny raha faharavana ve sa anaraka ny hevitry ny raha lalana teo e tena vaky mihitsy lohako mieritreritra an'izany ka
eo amin'ny rafaravana dia tsy hita mihitsy izay fahoriana ozy tadidiko ihany nefa n'ilay tenin'ny pasterana na hoe tena zanak'andriamanitra nateraka indray ozy dia tsy maintsy mandalo olana mafy izany hoe tsy maintsy misy ady goavana be atrehana raha tia azo volamena madio tsara ozy dia dorana amin'ny afo mahavaivay be mihitsy esorina ny loto mifangaro izay vao tena mahazo amin'ny volamena madio ka inary ny fanabaka-hevitra ataoko hoe tena ohatrana misalasala be mihitsy aka ary ery saoly amin'izao hoe raha faharavana tia mitondra iroso lalindalina ia raha faharavana sara lalana jerenao tsara reo olona marobe ireo rita hitako ireo hoe jereo tsara inavy nataony mifaly miravo misotro mihinana mandihy jerevinao tsara ngeritsy tsy misy maneritery azy mihitsy ary to mamofady daholo ane fihetsika ataony fa ahoana akahoana nevitrao e tena mahafinaritra be ato n'ity trano ty izany tsy hita soritra any amitaren'ny olona mihitsy reto izany hoe alahelo sy ny sisa zany ndray raha manaiko manaiko ao ah ianao dia ho tahaka andreo koa zany ve ary tsy vitan'izany ihany fa ataoko mpanapaka ato amin'ity fanjakako ty mihitsy ane ianao e ataoko mpanapaka ato amin'ity fanjakako ty ho a ianao zany ve ary ianao tsara ianao a no mibaiko ireo olona rehetrarehetra ireo dia manao izay tianao atao mihitsy ny ianao azonao zany dia ho lasa mpanjaka kely azy zany raha miala amin'io Andriamanitra ao io ianao dia ianao mihitsy no anapaka tapahanao daholo ny zavatra rehetra atao amin'ity fanjakako ty nefa to tsy mety hinona mary ary reto zavatra miseho amiko reto hoe zava-misy ve sa iny tsy haiko tsony mihitsy tia anaika nefa maninony ina ary no mampisalasala ny eritreritra ao ao eo e manao iny fotsiny ianao dia vita ny kabary tsy rija fa iza ndray ianao e raha fahamarinana ary ezy raha lalana e aza manontany izay ny amin'ny raha lalana ianao fa sady raha lalana ao no raha fahamarinana lalana sy fahamarinana aza manaiky izany ianao rija aza manaiky izay voalazandra faharavana teo ianao e vaky mihitsy lohako ka mariny tao aiza manaiky koa fen'olonainga amin'ny fiainanao rija aza manaraka azy ianao izao no raha fahamarinana ary tia nambara amin'ny marina rehetra fa ireo olon'ireo dia olona tsy nanaiky ny famonjena izay efa natolotra ho azy ny sasany efa vovonjy ihany kanefa indrisy fa voatariky ny rehako izao tontolo izao tsy naharesy ny fakapanahy sy ny adi-panahy izay natrehany ny olona ka nijaly sy fadiran'ovana ireo zany ve mahantry indrindra satria very tanteraka gaga angamby ianao rija fa to olona mifaly sy miravo no hitanao mba zany mihitsy iririo anatrehanao kanefa dia hitako porofo mihitsy zany kanefa dia fijaliana no ambadik'io fijaliana ho iaho ny ao ambadik'io e ny olombelona rija dia efa samy naloja daholo kanefa ho an'izay manaiky an' Jesosy Kristy ka mandray azy eo am-pony dia ao ny voasoratra hoe nefa amarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy zany angamba mazava aminao izany teny izany rija fantatro teny tsotra no tokony avoakan'io vavanao io rija dia ny mandahandra faharavana mandahandra faharavana ve rija tonga andray ve ianao raha faharavana za ihany re ty fa ina mbola tadiavinao amiko raha faharavana aza miainao an'izany oa ianao fa za ihany arahana za ihany arahana tianao loatra Andriamanitra rija fahamarinana mazava ho azy fa raha fahamarinana amin'ny manolonanao matombo laseona aminao izao teny izao dia tia ampiorina amin'ny finoanao izy tianao fantatrao hoe tanteraka ao tsara ve ilay voady nekenao teo anatrehany dia ny fanekena izay nataonao verina aminao indray raha fahamarinana azonao zany dia ahoana tokoa zany ho faty ane ianao rija raha ohatra ka miala amiko e ho faty ianao raha ohatra ka miala amiko ary omeko anao daholo izay ilainao raha ohatra ianao ka manaraka
faty rija raha fahamarinana indray raha manaraka an'andriamanitra ianao dia ho velona ary ho azonao ilay satroboninahitry ny fiainana ka anao ny safidy aizy rija lalana sy fahamarinana sara faharavana rija aza sotoana ohatran'izao ara faharavana rija sy raha faharavana aza sotoana ohatran'io aho ahy e avio fa tsy maintsy makaty amiko ianao amseho ianao raha tsy maintsy hitaty makaty ahy amiko ianao a tsy maintsy makaty amiko ianao foana kosa ny dia ataonao didijadina ohatran'izany raha faharavana fa ngady tsy avelanao heritreritra sy nanaraka izay mba torohevitra ahy e izay nisy rija fa anjaranao sisa no misafidy sira lalana tsy afaka sira fahamarinana izay safidinao a aza ilozanao ahy e fa hina marina rija ahoany e aza manao izay mahatezitra mihitsy ianao a fa tezitra ahoana ianao e aza manao izay mahatezitra anay ianao fa zao na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy manaraka ianao ka tsy avelanao mba heritreritra kosa vera faharavana zao fotsiny e zao fotsiny lazaiko anao a tsy maintsy manaraka ianao ka ahoana ny valiteninao efa reny izany fotoana efa ely izay fotoana ny saitsainanao izay ary miankina amin'ny valiteninao androany a no azo anao ka ahoana hatramin'izao aloha dia mbola tsy hitako mihitsy zay avaly anao raha faharavana fa avelao aloha heritreritra sy andinika e ka tsy efa nasehoko anao daholo ve ny tena fiainana e hitako reny raha faharavana fa alao andinika ao a mantsy anao e ny fiainana iso ohatran'izany va re teo ny volamena sy ny volafotsy sarobidy isan-karazany sisisy teo koa ny arena samihafa ka inona indray ny fifaliana ny firavoravoana ka inona indray mbola isalasalanao amin'izany e fantatro raha faharavana ano a hita mbola isalasalanao ao amin'izao fotsiny e tsy maintsy manaiky ianao fa raha tsy izany dia fitaiko ny aminao zay e iza re no an'olotsaina ahy raha faharavana manesika be mihitsy rehefa nieritreritra ny tenitra lalana sy raha fahamarinana atritra n'izay fotoana lavalava zay dia marina mihitsy ny azy ireo ka ary hitako fa nisy fahasamihafana be mihitsy miaraka amin'izy ireo raha faharavana sy raha fahamarinana tamin'ny fitiavana sy fahatsoram-pono nananarany raha fahamarinana lainga daholo izy ny nasehon-draha faharavana fitaka ary fanovaha maso fotsiny reny mba isariana ao lalana makany amin'ny fahaveresana reo izy manan-karena ihany nefa tsy maharitra tsy fantatra hoe mifalifaly ihany nefa fahoriana ny miandry azy ary le fanekena nataoko tamin'i Jesosy manahoana hisaraka aminy ave dia hiaraka amin'ny raha faharavana ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana toa tsy sahy nitsakitsaka an'izany fanekena zany ahy aleoko mijaly miaraka amin'i Jesosy toy izay mijaly mandrakizay miaraka amin'ny raha faharavana ka aleoko miaritra mafy eto tany dia ho sambatra mandrakizay miaraka amin'i Jesosy any an-danitra any vetivety ihany ny fahoriana ozy raha lalana fa ho avy ny fahatanterana izay akananareo tapaka ny hevitra hoe tsy hanaraka anao raha faharavana na ho tezitra ianao na ninona tsy hanaraka anao ahy e ka ahoana ny hevitra tsy hanaraka anao ahy e ataovy izay tianao tao amiko fa tsy hanaraka anao ahy e zao no izy raha faharavana ka hainao tsara tsy hanaraka anao velovelo mihitsy ahy e laviko tateraka ny zavatra rehetrarehetra nasehonao ahy Jesosy no efa miaro aho ka tsy atao ohatra anao ahy e tsy hanaraka anao aho dia izany ve vavany ty lehilahy ty dia tsy hanaraka anao a raha faharavana vavanao tsy fantatrao nga fa afaka ny amono anao ny ahy tsy manana lalana mono ahy ianao e tsy dia tsy raha faharavana izao raha fiainana indray no manoloana anao tsy manana lalana amono azy ianao raha lalana raha fahamarinana fiainana raha fiainana marina tsy ianao no nahary ny ainy lalana tsy afaka ny anala ny aina ianao sy fahamarinana areko avokoa ny fijoroan'ny rija nanoloan'ireo fizahan-toetra naseho azy na dia saika efa voatarika ihany azy izy dia nahatoetra izany ankehitriny izao no tena fiainana ireny hitanao ireny ny rizany dia no arena sy volamena sy volafotsy eny no hitako e eny e arena sy fety isan-karazany
mitondra fiainana tokoa reny kanefa tsy maharitra fa maharitra mitarika hoe? ny olona hamono angalatra hijangajanga anao izao ratsy rehetra izao faly aho kehitriny satria tsy nanaiky azy ianao nanajy ilay fanekena sarobidy efa nataonao dia nianaraka ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. eny tompoko anamafy ny fanoloran-tenako ary manomboka zao na misy inona mitranga eo amin'ny fiainako dia tsy ala amin'i Jesosy ary mba harovy aho fa mahalemy iny andreo dia ho lasa ny rafaharavana tampoka amin'ny fiainako ka ho very ary ho anao rafaharavana. Oka rerita oka rerita mifona aminao aho fa tena lainga daholo reny rehetra rehetra reny mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy rafaharavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala ianao hoe miala amin'ny fiainako ianao hoe tsy manam-pahefana amiko ianao ary tsy misy anjara ho anao mihitsy eto amin'ny fiainako hoe izany manam-pahefana aminao hanalanao eo amin'ny fiainako miala ianao rafaharavana miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farimy rehetra avy no misy ianao hoe miala ho ianao hoe miala sy namako rehetra oka re oka fa may miala ianao sotra Jesosy fa nanampy ianao ary namonjy aho tena mafy aminao aho Jesosy fa tsy saraka aminao intsony reraka eny ary ritra reraka mahafinaritra ny lalana mbola izoranao kanefa mahereza fa ho tanteraka aminao avokoa ny tenin'Andriamanitra rehetra zany ve eny indrindra ary aza manahy ihany koa fa anaraka anao foanao amin'izay rehetra misy ianao zany rija faly ara-mahianao zany reraka tena lalina indray zany marina ay dia tena zava-poana tokoa reny hitako rehetrarehetra reny mody mamirapiratra ny efa-jerena akanjo tondra fahaveresana fa ny mbola mahagaga dia hoe aizy ity toerana misy aty ireo izay miresaka amiko tsy misy hitako kory fa ny feony foana ny reko ao ihany ary velay ny teny tamiko farany teo salasy ao ihany venao teo rija zay raha fiainana raha lalana sy raha fahamarinana ary fiainany manaraka anao foanao ary reko ny antsonao fa aza manana fa onao tompoko mba saika anytany ianao ao hoe aiza marina ty toerana misy aty ho fantatra foana zany rehefa aveo ka ataoveo tsaina fotsiny fa izao iaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'iray raha tsy amin'ny lalako ny devoly tsy tonga raha tsy andrava andringana amotika rafahavana izao kosa avy mba hananana fiainana sady hananany be dia be safidy anaraka anao ahy tsara loatra zany anaraka anao ah hitanao amin'izay zao ny lalana tsara izoranao rija ary aza mivilina ho amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana eny sotranao betsaka ary so ihany ah zany fa nandalo an'izay zavatra hitako rehetrarehetra zay mba hahafantarako hoe aiza ny tena fiainana ary ankehitriny dia tsapako mihitsy fa tsy misy afa-tsy ny ao amin'i Jesosy ny tena fiainana tsara sy maharitra mandrakizay ary tsy hisaraka aminy aho tsy hialana hivadika amin'ny intsony ahy tsy hisaraka amin'ny asanatry ataoko fiainam-bavaka ny fiainako etỳ an-tany fa rahatra izay vao fiainan-danitra ndre fa manina koa ritsy tsy hisaraka aminao ah Jesosy tsy hiala aminao intsony ahy eo aminao mandraka-riva tena manofo maso tsy hiala aminao ah rita etỳ an-tany fiainam-bavaka ozy rita rahatra izay fiainan-danitra rita mivoazy ianao Saoly fa misy ina ry Saoly nanofy anga rita nanofy ahoana fa atray fa nga tsy marina le izy teo Saoly fa inony zany rita fa ianao nga tsy niaraka tamiko teo niaraka taminao taizy tsika nge mbola matory fa niaraka taminao aiza natory hoay tena marina moa mbola mahita am-pandriana marina tsika
tena dada ndray zany marina fa nisinona Rija? tena nazo fampianarana be ary Saoly a tsy takatra ny saina mihitsy nofo nefa tena midika zavatra lehibe ka mba tantarao ary aloha e. ka eno tsara ry aoka ianao mba isaintsaina azy eo ambarako fa tantarako aminao amfiry aloha zao e efa amin'ny 5 maraina ka zany ve tena lava be zany lava mihitsy zany no na beny zay e. ay e ka raha tena liana be ary ianao dia enoy tsara fa zavatra misy eo amin'ny fiainantsika olombelona mihitsy zany e. dia izay le izy ry Saoly a tadidiko tsara daholo mihitsy ary tsy nisy adiniko mihitsy reny nandray ary efa voasoratra ve ny zavatra nitantaraiko teo sa ahoana e voaray rehefa dia lozanao variana fotsiny tena voaray mihitsy ny fampianarana tena goavana be mihitsy ho an'ny kristianina le izy ry Rija. marina mihitsy aloha zay ka na dia zaza ngery Saoly dia tonga saina be mihitsy tsara tokoa ny manana ny zavatra rehetra toy ny arena, vola, fiara fitafiana sy ny zavatra maro samihafa kanefa ny tena tsara indrindra dia ny manana an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana ka tsy fantatro ny safidinao amin'izany Saoly na ahoana na ahoana ka Jesosy aza nge efa niteny hoe raha ho azonareo daholo ary zao tontolo zao kanefa ho very ny fanahinareo dia tsy misy dikany zany tena marina zany Saoly fa zao e tehirizy tsara iny kahie nandraisanao an'iny nofoko iny a fa ataontsika tantara mihitsy iny ary tsapako ary mino fa tsy ianao rery ny tokony izarako an'iny fa ny olona maro be koa nizaniza ifanenamiko dia vonina ny izaran'izany ry Saoly Saoly a mipetrahinao aloha e raha nresaka taminao andray andro hoe zaho aho mozy a mantsinao andeha hizarany fahasambarana ary lalana sy fiaina ary famarina amin'ny olona dia natsapa hoe tsy mety ny andehanako irery fa inona moa ny antony amezan'Andriamanitra anao ho anahy e za koa ary nge mba gagy dia ary aza tezitra amin'izany ka zao rehefa tena vonona ianao a dia andeha tsika anainga tiako anefa ny ampafantatra anao ry Saoly fa aza manantena sy midady an'izany hoe fiadanana hoe tsy fantatra hoe fifaliana zany tsika fa tsy fantatra ahoana aloha ny fanantenanao hoe sorony ianao reraka eny an-dalana iny sary benja tena betsaka mihitsy ny fanantenana ato anatiko tena betsaka tena betsaka tsy arakiretinao alao fa hoarantsika amin'ny antsipiriny ilay tenin'Andriamanitra hoe tsara androno indray amisy valiny kokoa ny fisasarany raha misy lavo manarina ny anankiray zavatra tsy ilaozany eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona zany Saoly ka aoka mba tsy ataona tsindra azo lena raha sendra eo amiko ny fahalavony fa aoka ianao anangana vonina ny anangananao dia tany mafy ny teny Jesosy hoe vetivety ihany ozy ny fahoriana izay ho lalovanareo fa raha maharitra hatramin'ny farany ianareo dia ho afahatra ozy izy ary ho ampitafian'ny zatrom-poninahitry ny fiainana amen tandremo ny fakapanahy Saoly manjary lasa tsy haiko indray hoe dia io Saoly malalako indray ve no very tsy dia ahita an'izany ary Saoly zao no izy tsy maintsy mandresitsika amin'ny alalan'ilay mpitondra atsika fiomanana ny etỳ tany ny etỳ tany manomboka zao ataontsika fiainam-bavaka fa raha hatrizay fiainan-danitra amen dia izay ry havana ilay tantara kanefa mino aho fa mitondra lesona tsara ho anao fanontaniana iray no tiako apetraka aminao hoe
ho aiza marina moa ny dianao tsarovy anefa fa miankina aminay izay valiny io fanontanianao io ny fiainanao no avy rehetra hoy ny teny tompo hoe aoka ny teninareo ho eny dia eny tsia dia tsia fa ny ankoatr'izay dia avy amin'ilay ratsy ho aiza ny dianao fa ny ady miroso makany an-danitra natolotry ny FM 5 MRE anareo teo ho aiza ny dianao indray miseho no soratany Patrick Rakotonalina ary nandreresanareo ny feoany Rivo, Jans, Andry miaraka tamin'ny Lalasoa Iany ary Soa nandray feo Patrick